Botsy nandritry ny fitsapakevim-bahoaka izay nitanterahana ny taona 2010 dia manana ny ambarany ihany koa eo anatrehan'izay fankalazana ny faharoa taona ny siny lalam-panorenana vaovao izay sy ny fisiany nisy repoblika fahefatra ihany koa. Tsy misy antony tokony ankalazana ny faharoa taona ny siny repoblika fahefatra araka ny hevitry ny doktora Rafalalay Malalavondsoa filohan'ny antoko Ziva. Araka ny fanavana netiny dia tsy nitondra vahaolana ho an'ny firenena ny fametrahana io lalam-panorenana io. Hita fa tsy nahitsika ny firenena ilay lalam-panorenana ny 4e repoblika. Betsaka ny olana atao anatin'izany tsy nandroso ny firenena fa azo atao hoe toy ny fiara latsaka atao anaty fotaka ary atao hoe ny patinina atao ny firenena hatramin'izay ka hatramin'izao tsy tafavoaka, tsy nahatafavoaka ny tena ny constitution fa tsy maintsy naka fiara hafa ny soitinazy tao anaty fotaka dia ny SADC izay nanao ny feuille de route eo ambonin'ny constitution ny HAT zany ny 4e repoblika dia ny feuille de route no misy amin'izao fotoana izao ka mahagaga anay ny ankalazana ny constitution ny 4e repoblika indray satria efa tsy nahatafavoaka ny firenena izany constitution zany ka antso no ataonay amin'ny vahoaka fa tsy makany amin'ny 4e repoblika isika. Ny 4e repoblika teto ambonin'ny tany dia tsy mbola nahazahoana tombom-barotra mihitsy. Tany Fransa dia hitantsika ny tantaran'ny 4e repoblika fa nimbetsaka ny fitondrana ary niantsoana ny De Gaulle farany tamin'ny valo amby 1970 anavitra ny la Frantsa. Ahoana moa ny andehanantsika amin'izao fotoana izao amin'ny 4e repoblika indray fa na isika makany amin'ny 5e repoblika na isika makany amin'ny repoblika malagasy tsotra fotsiny izao. Mikasika ny tsy fanatrehan'ny filohan'ny tetezamita ny fionana izay tanterahana ny Dar es Salaam dia manana ny ambarany ihany koa ity antoko Ziva ity. I zavatra mahagaga dia misafotofoto ny resaka mivoaka avy eo amin'ny présidence. Araka ny navoaka ny gazety dia efa ny réquisitionné avion izy izay avion-n'olona ambony ihany koa izay efa natsainy hitondra azy ho any Dar es Salaam. Zany hoe efa nisy fa avonana handeha tao. Avion ndray nefa nivadika izy fa mitana ny teny nomeny tamin'ny De Gaulle hoe za efa niteny fa tsy handeha. Aminay zany rehetrarehetra zany dia ohatran'ny tsy voafehiny intsony ny politika izay ho ataony. Ny fanatanterahana fifidianana filoham-pirenena amin'ny Valmehy hatrehan'ny vondrona iraisam-pirenena no heveriny antoko fa vahaolana ahafahana mamoaka ny firenena amin'ny krizy ary nosoritan'ity mpanao politika ity fa anjaran'izay filon'ny filoham-pirenena sy ny solombavam-bahoaka lany bahoaka eo no mamolavola ny lalam-panorenana ho an'ny firenena.